fandraisana tsy tapaka aminao zahay. Misaotra tompony amin'ny rehetra izay afaka manatrika an'izao fotoana izao. No tantaninao zahay dia novimbinao tonga soamantsara eto indray. Ho an'ireo izay manaraka ihany koa Andriamanitra antambazotra tserasera maro samihafa dia amin'ny anaranao Jesosy, aoka izay rehetra Andriamanitra ho tafafantoka sy tafajery anao Andriamanitra. Ahafahan'ny fiainam-pananay tena miova maneho anao amin'ny antsipriany. Eny Jesosy, ny fotoana tahaka an'izao dia tsapanay hoe famindram-po indray. Satria Andriamanitra tsy nankininao tamin'ny hoe maniry izay dia tanterahanao ilay izy. Fa ianao mihitsy Andriamanitra ny te hanatanteraka an'ity fotoana ity dia manana programa tsara be ho anay tsirairay avy. Ankehitriny Andriamanitra dia aoka ny masonay, aoka ny sofinay, aoka ny fonay, aoka ny fiteninay, aoka ny teninay tsirairay avy Andriamanitra dia ho voatokana ho anao irery ihany Andriamanitra. Aoka Jesosy ny momba ny tsirairay avy dia ataonay mifanitsy makany aminao Andriamanitra mba hahafahanay tena hoe mihaona aminao marina. Ianao ilay mpanangana, ianao ilay fanasitranana, ianao ilay manamboatra, ianao ilay mampianatra, ianao ilay mitaridarana amin'ny fotoana rehetra. Ankehitriny dia te hisaotranao zahay nandritra n'iny herinandro iny Jesosy, tena tsapanay hoe manana Andriamanitra tokoa izay tsirairay avy. Hitanay ny tananao, hitanay ny fiasanao Andriamanitra, fa tsy mba manadino ianao amin'ny fotoana rehetra. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny asany tsirairay avy, ny afafahanay mijoro foana amin'ny fotoana rehetra, ny amin'ny fifaneraserana, ny mpiara-miasa, ny mpiara-mianatra, ny mpiara-manompo, izany rehetra izany Jesosy dia tsy izahay fa ianao Andriamanitra. Satria ny tenao dia milaza fa raha misaraka aminao zahay dia tsy mahay manao na inona na inona. Eny Jesosy, tsy hainay ny zavatra rehetra raha vao tsy tafaray aminao izay Andriamanitra. Misaotra Tompo fa mbola manaiky foana ianao ny andray anay, ny ampianatra anay indray, ananatra anay na indraindray ary somary mafisofiny izay Jesosy dia indro ny teninao tonga manitsy sy manamboatra ampitiavana anay tsirairay avy. Tsy mbola nikitakita anay ianao Jesosy, fa tamin'ny fotoana rehetra na dia tsy fenao ary ny fepetra ny tankinao taminay tsirairay avy dia indro ianao nanolotra fitiavana foana. Nataiza Andriamanitra no nisy anay. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Ndao tsika hisaotra ny Tompo androany. Asandraton'ny fisaoranao n'Andriamanitra amin'ity fotoana ity. Misaotra Jesosy fa ny fitiavanao no matoy izao anay. Misaotra Jesosy fa ianao no manangana anay. Misaotra Jesosy fa ny teninao Andriamanitra ilay mampahery anay isanandro. Misaotra Jesosy, misaotra ny amin'ny fitiavana izay atobaka ao amin'ny fiainana tsirairay avy. Misaotra Jesosy. Halleluja. Amen. Amen. Fiadanan'ny Tompo aminao manokana, fiadanan'ny Tompo amintsika tsirairay avy. Dia saiko manokana ianao hanona ny fiadanan'i Jesosy amin'ny olona akaikinao androany, tonomy mihitsy hoe fiadanan'ny Tompo ho aminao io. Tena tian'Andriamanitra be ianao dia tonga izy androany hamatsy tenao anao indray hampahery anao. Amen. Amin'ny Salamo 110 vakitsika. Salamo 110 andiny voalohany sy ny faharoa ary avy hatrany dia ny fahafito sy ny fahavalo. Salamo 110 andiny voalohany sy faharoa ary avy hatrany dia ny fahafito sy ny fahavalo. Ny fivakin'ny soramandro hoe ny fahatokinan'Andriamanitra izay fototro ny soa na dia tonga aza ny fahoriana sy ny fahafatesana. Rahantsika rehetra mamaky izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe arovy aho Andriamanitra fa mialoka aminao aho. Hoy izao amin'i Jehovah Tompoko, ianao tsy misy soa ananako azo oharina aminao. Dia ny fahafito, hisaotra an'i Jehovah izay manome saina ahy aho, ary na amin'ny alina aza dia mananatra ahy ny foko. Ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehovah, fa eo ankavanako izy ka dia tsy hangozohozo aho. Amen. Favakitsika ary Jesosy izany teny izany Andriamanitra dia mampahery anay. Satria fantatray fa ny eo amin'ny fanatrehanao Andriamanitra dia tsy misy ankoatran'ny fanananay assurance amin'ny fotoana rehetra. Satria ianao no iankinanay, ny herinao no mampijoro anay, ny tananao no mitantana anay, ny teninao no mialoha anay sy mampianatra anay Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy, tario ny tsirairay avy, tario izay Andriamanitra ho tafahoana aminao amin'ity fotoanandroany ity, ho tafakambana aminao indray amin'ity fotoanandroany ity Andriamanitra. Ka tsy hisy zavatra afaka hampisaraka anay tsirairay avy aminao Andriamanitra, fa ianao Andriamanitra no hita eo amin'ny fiainanay sy ao amin'ny fonay tsirairay avy.
amin'ny hetsika rehetra izay ataony Andriamanitra dia aoka ho hita fa Kristy no velona ao anatinay. Amin'ny anaranao ilay mpanjaka masina tsy miova mandrakizay nanaovana izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Dia tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy raha sitraka ao. Amen. Alleluia. Ndao hisaotra an'i Jesosy tsika. Ndao handio anatrehantsika. Ndao hifaly eo anatrehany ny amin'ny fahatsarany, ny amin'ny famondram-pony mandrakizay. Dia sokafo ny fo amam-panahinao dia aoka tena hitkambana amin'Andriamanitra ao ianao androany. Jesosy no efa nialoha lalana antsika sy ianao eto amin'ity toerana ity androany dia aoka hisokatra ny momba antsika rehetra. Hifaly aminy, hisaotra azy, hidera azy, ny amin'ny maizy azy, ny amin'ny fahatsarany, ny amin'ny fifaliana izay omeny, ny amin'ny fiadanana izay tsy afaka sandaina vola. Indao tsika hisaotra an'Andriamanitra. Alleluia. Aoka anaty fifaliana no irahantsika sy ianao an'izany. Azao ary. Misaorany Jehova rifanaiko zay rehetra atao anatiko. Misaorany anarany masina. Misaorany Jehova rifanaiko aza misy adinoinao ny vitahiny rehetra. Irao ihany. Misaorany Jehova rifanaiko zay rehetra atao anatiko. Misaorany anarany masina. Misaorany Jehova rifanaiko aza misy adinoinao ny vitahiny rehetra. Izay namela ny elokao. Izay mamela ny elokao rehetra. Zay manasitrana ny aretinao rehetra. Zay manafitra ny ainao tsy dinany andavaka. Zay manarona famindrampo sy fiantrana. Zay mamela ny elokao rehetra. Izay mamela ny elokao rehetra. Zay manasitrana ny aretinao rehetra. Zay manafitra ny ainao tsy dinany andavaka. Zay manarona famindrampo sy fiantrananao. Misaorany Jehova. Misaorany Jehova. Asandrato ny feonao dia irao. Zay rehetra atao misaorany anarany masina. Misaorany Jehova rifanaiko. Misaorany Jehova. Oh yeah. Rifanaiko aza misy adinoinao ny vitahiny rehetra. Izay mamela ny elokao rehetra. Lay mpanasitrana ny aretinao rehetra. Zay manafitra ny ainao tsy dinany andavaka. Oh yeah. Zay manarona famindrampo sy fiantsanana. Lazarety. Izay mamela ny elokao rehetra. Manasitrana ny aretinao rehetra. Lay manafitra
jesosy afaly aminao zay misaotra anao zay tompo fa fotoana rehetra dia tsapanay hoe andriamanitra tompo ianao ary ianao jesosy dia tonga hery sy fiainana ho anay tao anatin'ny famaizinanay jesosy dia tonga fahazavana ianao tao anatin'izay kivy sy reraka andriamanitra tonga ianao nampitraka anay eny jesosy ny fahatsaranao rehetra ny fahatsaranao rehetra dia izahay no migoka anazy isa minitra isa segondra jesosy migoka ny fahatsaranao androany jesosy dia tonga eto izahay hanova ao anatin'izany herinao sy ny maizy anao rehetra izany jesosy ianao no herinay ianao no herinay jesosy tsy andeha hitady zavatra hafa intsony izay ameny ny fahabangana ty anatin'ny fonay fa fantatray fa lay bangatra andrahanay fatratra dia ianao tsy eo amin'ny toerana androany jesosy dia raisy ny toeranao am-ponay tsirairay avy raisy ny toeranao eo amin'ny fiainanay eo amin'ny fisainsainanay eo amin'ny tontolonay rehetra andriamanitra ao ka hoeniky ny maizy ianao satria efa zanaka ao zay Alléluia. Alléluia. Nyerinao tumpo nuerikiu iana pulama pituruai rani eria tuana metiureraka Fayanombola famunzenawa Nyerinao tumpo nuerikiu Hianao bulama piturwa Raniera tonat tumpo Raniera tuanat Metureraka Fayanao pula famutenawa Tumpo yanao nueriku Nitanganao manuana Azavera Yaramina Tumpo Nyerinao tumpo Nyerinao tumpo Nuerikiu Ianao tishocho Numa piturua Rani eria tuana Tikuana Metureraka Fayanao La famutenawa Oh Nyerinao
Jesosy amilanao ny androm-piainako rehetra tsisy ninaiko atao tsisy ninona vitako Andriamanitra raha misaraka aminao androany Jesosy te hiombona aminao eto amin'ny fanatrianao indray te hanova ao aminao te hisitraka ny mombanao rehetra Jesosy akamamy anao trompo Saraka ny fitiavanao na fahafatesana na fiainana na fanenjehana Jesosy na ny ankehitriny amin'izay zavatra mety mbola ho avy ny azonay ho antoka dia izao ny azonay antoka dia izao raha mandeha mamaky ny loha sahaloky ny fahafatesana izahay dia ianao ny aminay raha misy fotoana izay tsy maintsy miroboka ao andavaky ny liona efa fantatra efa ao mialohan'ny fotoana ianao raha misy fotoana izay tsy maintsy alefa anaty laforme rehetra hafa Andriamanitra efa ao mialohan'ny fotoana ianao ka androany Jesosy ny ilainay dia ny miditra eo amin'ny toerana mahazanaka anay satria ny zanaka dia mpandova ny ray eny Jesosy mandova ny fandresenao zay mandova ny famonjem-panady sotra Jesosy fa tsy zavatra tsara mihoatra ny mahazanaka anay ny mahazanaka ao anay ka androany Jesosy ao raha tonga eto izahay dia tsy tonga himonomonina tsy tonga hitanisa olona tsy tonga hiteny anarana problème fa tonga hiteny ny anaranao satria ny anaranao Andriamanitra no tonga identité anay eny Jesosy tonga izay hiankohaka aminao tonga izay hanajanao tonga izay hitondra fanadim-piderana tonga izay hitondra fanadim-pisaorana ho anao satria mendrika indrindra ianao Jesosy mendrika an'izany ianao rehery Jesosy raha mbola velonao zao no faniriko hitsaokanao ny antony fisiko hitsaokanao hitsaokanao amin'ny androko rehetra hitsaokanao anao tsisy fetra hitsaokanao raha mbola velona raha mbola velona
itaukanao itaukanao amin'ny androko rehetra itaukanao anao tsisy fety itaukanao natsanganao ho zanakao ao natsanganao ho zanakao ao natsunao ho zandrinao fampona panotano efa nanolotrany anao aianao inona nataoko Jesosy ino ilanao valiko anao tsy mbola nahita fitiavana lehibe toy izao amin'ny fonao rehetra irao raha mbola velonao zao no faniriko itaukanao ny antony fisiko itaukanao 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 amin'ny androko rehetra itaukanao anao tsisy fety itaukanao indry Jesosy avaoziko ny fomba fisainako androany ho fonenanao avaoziko ny fomba fisainako ho fonenanao
am'izao fotoana izao sakafo ny fonao am'izao fotoana izao dia avelao ny fanamasina meno anao androany ny fotoana tsy tsika foana no hitaky amin'Andriamanitra fa ndao tsika mba hanome indray atolory azy ny mombanao rehetra atolory azy ny fideranao atolory azy ny fiankofanao atolory azy ny tenanao rehetra tena hoe tsy andro fanentanana akory ianao fa ianao malala ao anatin'ny fonao fa misy toerana tian'Andriamanitra honenanao anatinao omeo azy zato isanjato androany omeo azy rehetra azy androany omeo azy ny fisainana lalina tsy misy mahita omeo azy ny fitepony fonao omeo azy rehetrarehetra azy ao anatinao Jesosy sitraka fotoana foity dao tsika hiaraka iankohaka dao tsika hiaran-dohalika natrehan'ilay mpanjaka ny mpanjaka adinohy ny zavatra rehetra tiavo Jesosy tiavo Jesosy tiavo Jesosy Jesosy izao fiankofanay izao izao fandohalianay izao dia mety endrika hita maso ihany fa mariky ny fonay manaiky Jesosy manaiky anao sy ampifaly anao mifona aminao zay Jesosy raha manao manararoatra ny famindramponao indraindray Jesosy andreto izay miankohoka mampanaiky ny fisainana rehetra mampanaiky ny fitepony fonay rehetra mba tena ho fonenanao marina zay Jesosy raha misy irina indrindra ety an-tany dia ianao Jesosy ary raha fanirina lalany anatin'ny fonay Jesosy dia ny atonga anao ho fiera nanangana anay ho zanakao ako ho mpiankohaka marina izahay amin'ny fiteny ako ho mpiankohaka marina izahay amin'ny fijoroanay ho mpanome fitiavana manodidina anay ako ho mpiankohaka marina izahay Jesosy fa tsy sanatria izahay indray Jesosy no atonga ny hafa tsy tsiriritra no ao aminao ako ho mpiankohaka marina izahay amin'ny ataonay rehetra amin'ny fomba fiasanay amin'ny fahadiovanay ninninona Jesosy io aoka tena ho anitra kasitranao zay rambola velona sao no faniriko itsakanao ny antony fisiko itsakanao itsakanao amin'ny andro korehetra
Jesus. Zay mampahazo ainanao fa izao ny zava-dehibe hoe miteny amintsika Andriamanitra dia aoka nolotra ilay fiankofana marina isika mitonifa zanak'Andriamanitra dao tsika hisisika ao amin'ny teniny ao amin'izay lazainy ao amin'izay sitrapony ho antsika aoka tsika tsy haka réconfort any amin'ny zavatra hafa ankoatrany ao amin'i Jesosy te hanangana anao vaovao ny rainao androany mamelatra saison vaovao ho antsika izy saison vaovao izay ahafahantsika manonitra ny taona very mba hitomboantsika amin'ny sitrapony dao tsika hakafy ny fanatrehany fotsiny androany hariva dao tiavintsika ny miaino azy dao tiavintsika ny eo amin'ny fanatrehany dao tiavintsika alaintsika ny fiany teny rehetra izay aleoko ny vavan'Andriamanitra ho antsika. Amen. Mitunia zanako faetoao reko avoko ireo vavakao miatra miniaiko ny alahelonao mitsaka ianao aza manay fa etoao matoky ay zanako fizao tiafo ianao etio fafako ny ranomasonao tsapako zay tsapanao tiako loatra ianao indrindra zadino fa etoao ny zava-drehetra tsy voatery afaly anao fa ny zava-drehetra miara-miasa soanao aza manay fa etoao tsy avelako andeha irery anao mety tsy ho azonao zay hitondrako anao fa aza manay aza manay fa izao hitantananao Vavovoianao niapatanjakano no antonizao aiky famara nefanampianao anakaikiay ny zava-drehetra
Faiza ita